faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo avaratra ny andro amin'ny ankapobeny zany misy hatrany ny tandrifin-drahona iray kotroka ho ana faritra maro ny maimaina kely ao anatin'izay dia ny tendro ny atsimon'ny nosy ny maripana antsika ihany koa misy fidinana kely ny maripana amin'ny ankapobeny eran'ny nosy ihany koa no atsapahana an'izay ny rotsakorana kosa indray somary betsabetsaka ny rotsakorana atao anatin'ny telo andro ny morontsiraky ny faritra Atsinanana sy ny morontsiraka avaratra andrefany nosy iny ny toetrandrontsika roany rapiso dia mandraondraona ny andro any afovoantany sy ny faritry melaky ary koa ny atitan'ny menabe mety misy ny tandrifin-drahona iray kotroka ho an'ny morontsiraky ny Boeny Sofia ka hatrany amin'ny faritry Diana torak'izay koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Zavahana Lanjorofo sy Atsinanana ny ambiny Balika ny masoandro ny piso tolakandro mitohy hatrany ny orana amina faritra maromaro ny sista maina ho an'ny rapiso izay dia ny morontsiraky melaka sy menabe ary koa tsy mandrefana torak'izay koa ny any amin'ny tendrony atsimo zany hoe ny faritra Androy sy ny atanin'ny faritra Nosy ireo zany maimaina ny ambiny dia tandrifin-drahona iray kotroka hatrany aloha zany ny endriky ny orana ny maripana ho vinavina amin'izay rapiso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 any avoantany ny morontsiraka kosa 20 misy mahatratra any amin'ny 30 zay ho an'ny morontsiraky ny menabe raha ny androny alahady dia mbola mitohy hatrany ny orana ila ny tapakandro hariva ny maraina moa zany dia misy hatrany ho an'ny tapany avaratra andrefana sy ny ilany Atsinanany nosy iny fa ny afovoantany kosa dia ny hariva no saika mahazo an'izay orana izay ny andro maimaina ho an'izay androny alahady izay dia ny faritra Iorombea Androy ny faritra Anosy ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo Atsinanana ary koa ny ilany Atsinanany faritra Atsimo andrefana ny maripana ho vinavina dia nisy fidinana kely ho an'ny avoantany 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny morontsiraka kosa dia misy fiovana firy roa amby 30 degré kosa nefa ny ambony indrindra izay hitany amin'ny morontsiraky ny faritry Boeny sy Sofia ary koa ny tanin'ny faritry ny Betsiboka torak'izay koa ny morontsiraky ny faritry menabe zany mahatratra 30 degré celsius ny maripana ho an'ny androny alatsinainy dia mbola vinavinaina amin'ny toetra hatrany ny oram-baratra saika manerana ny nosy ny tapany atsimo hatrany aloha zany no maina indrindra moa zany ny tapakandro hariva no tena ahitana an'izay ho an'ny avoantany sy ny ilany atsimo andrefany nosy ny any amin'ny ilany avaratra Atsinanana sy ny avaratra andrefana kosa indray dia manomboka ny maraina dia misava kely zay ary mbola vinavinaina amin'ny toy ihany ny tolakandro zany ny maripana ho vinavina amin'izay androny alatsinainy izay tafidina hatrany amin'ny 20 degré ny maripana ho vinavina eto amin'ny faritra Analamanga ny any amin'ny faritra Vakinankaratra sy Matsiatrabony kosa dia 17 degré celsius ny mafana indrindra hitantsika any amin'izay androny alatsinainy izay dia any amin'ny atitan'ny faritra Androy mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay androny alatsinainy izay hofaranana amin'ny tany falitoandrivotra ny fandaharantsika amin'ny ankapobeny zany dia antonony izay tany falitoandrivotra izay nandrifity herinandro ity ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny referetra voaray raha ny mandrafitry ny toetrandro atao anatin'ny 3 andro no jerena nefa dia vinavinaina mbola hijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay eto Antananarivo renivohitra izay ny meteontsika tamin'ity androany ity raha pisy indray fotoana manaraka veloma